tumponiaina sy fana oento miakatra sy tory ao any amina dia hitanao ao ny hatsarany lanitra ka midina ahita mihoatra ny eto ana ny fanaiko ho tafaka manaminao eto miakatra sy tony ao any amina dia hitanao ao ny hatsarany lanitra ka hanidina ahita mihoatra ny eto antany ny fanaiko ho tafaka manaminao Alléluia! Alléluia! Ataovy alléluia ampandresiny alléluia anao androany. Dia arabaina avokoa tsika rehetra tonga soma tsara eto amin'ity toeran'ity androany. Arabaina ianao natratra ny taona 2022 no tahin'Andriamanitra ianao nandritra n'iny taona lasa iny. Fa mbola nitahiny ihany koa ianao dia tonga soma tsara eto androany mendrika ny isaorana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tehaka mafy dia mafy zany. Sika rehetra izay any an-tokantrano ihany koa dia arabainay manokana mbola ny fiadanan'i Jesosy any hitoetra eo aminao hatrany hatrany amin'ity taona 2022 ity. Ndao tsika hiaraka hitsangana avy hatrany hametraka an'izao fotoan'izao eo anatrehan'ny Tompo. Ety am-piandohana dia tiako sahady ianao raha hitodika manokana amin'i Jesosy tena angataka amin'i Jesosy ianao androany hoe ataovy matsapa ny fanatrehanao ataovy mitoetra eo amin'ny fanatrehanao dia ataovy mandray aminao androany. Ndao hivavakatsika azy. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra velom-pisaorana anay velom-pisaorana anao ny fonay sy ny sainay sy ny mombanay rehetra satria no taninao zahay no vimbinao zahay narovanao zahay dia mbola natratra n'ity andro androany ity indray izay alahady voalohany amin'ity taona 2022 ity. Misaotra satria no ny fitondranao no nahatonga anay tahaka izao. Misaotra satria raha tsy teo ianao dia tsy tahaka izao izahay. Mankasitraka be dia be anao zahay. Androany ianao mbola hiasa mahery eto. Androany ny fanatrehanao mbola hoe taony tsirairay avy dia tsy tahaka ny nahatongavany teto ane ny andehana mody androany fa tena hitondra zava-tsoa avy aminao izahay. Tompo izay rehetra taona eto dia apetraka feno am-pelantananao na ny fiderana zany na ny toriteny zany na ny fanatitra izany fa indrindrindrindra ny tsodrany sy ny firaisana latabatra aminao indray amin'ity androany ity. Ianao no hitantana, ianao fanahy masina no hitarika anay, hitarika ny fonay sy ny sainay tsy ho voavilivily ny zavatra hafa fa tena hifantoka aminao Andriamanitra. Fanahy masina tariny tsirairay avy, vangio ny fony tsirairay avy mba tena hitodika amin'Andriamanitra, mba tena hitombo ny finoana ao anatinay ka izay rehetra renay eto dia tsy handalo fotsiny amin'ny sofinay fa tena hitoetra eo aminay ary hitoetra eo amin'ny fiainanay. Mahay manao mihoatra noho izany teneniko izany ianao Andriamanitra ka ataovy izany ho an'izao fiangonana rehetra izao dia nidery nihaja ny voninahitra mandrakizay dia ho anao rery any Jesosy eo amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ndao tsika mbola hite-tanana mafy ho an'i Jesosy. Mino fa faly ianao nahatratra n'ity andro androany ity. Mino fa faly ianao nahatratra n'ity taona 2022 ity sa tsy izany ve? Mba anontany kely aloha ilay eo akaikinao hoe faly ve ianao hoe? Raha mbola tsy mitsikitsiky izy dia mbola tenenany hoe tokony ho faly ianao androany. Tokony ho faly ianao satria nahoana? Misy cadeau be da be androany efa nomaliny Jesosy ho anao. Amen. Voalohany amin'izany ao anatin'ny fiderana dia efa misy cadeau anankiray sady omeny Jesosy anao. Omeny anao ny fanatrehany. Ao anatin'ny fanatrehany misy ny rehetrarehetra, misy ny fanasitranana, misy ny
fitahina misy ny rehetrarehetra zany nomeny anao androany ao anatin'ny fiderana ao anatin'ny fanatitra ihany koa marina fa ianao no anome fa raha anomenao androany Jesosy efa manokatra ny varavaran'ny lanitra ho anao manaraka izany ao anatin'ny toriteny hiteny aminao Jesosy zay rehetra teny ambaram-panompon'Andriamanitra eto dia kadô ngeza be hoentina hanovana ny fiainanao dia raisoanao izany ho fanomezana ngeza be hoentinao amin'ity taona vaovao ity manaraka izany tsodrany lehibe izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny mpanompony tadidio fa raha nametraka ny teny ao am-bavan'ny mpanompony izy ao anatin'ny fon'ny mpanompony ao anatin'ny sain'ny mpanompony efa programan'Andriamanitra ny ahatanteraka an'izany rehetrarehetra izany kadô ngeza be izany falifalan kadô omeny Jesosy anao androany dia mbola miinvite anao izy iray latabatra aminy zavatra ngeza be sady sarobidy izany ka hoy ao aminao hoe izay rehetra ataonao eto dia ataovy amin'ny fonao rehetra hira zao atsika hisaotra an'Andriamanitra dia tsy ny fihetsiketsika sy ny hira am-bava fotsiny ihany no ataonao fa aoka ny fonao tena hisaotra an'Andriamanitra tokoa no izany rehetrarehetra izany vonona amin'izany ve ianao vonona ve nareo musicien da tsika ary hisaotra an' Jesosy hisaotra amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny tomponao ary ataovy amin'ny fifaliana izany Tupo eto kianjanao eto indray anagatranao ukuraburabo nutaianao tena silabo ula mitsurao ilawanao fanasipideranga nandiwanao ufakalazanga ukuraburabo nutaianao tena silabo nunilafunao Nisaucha tumpo, nisaucha tumpeya, nisaucha tumpo. Oh, eha! Ninguém vê na nossa ninguém vê nada de nada não. Não vai me ter jaye, tu já me fanaste jaye. Tugayu benozai, Tugayu benozai, tuguna ufenu ni fanaina. Fotoam-bavaka, sanaka tumakuya nawe, sase socio. Tugendo denuya nau, ane japeni sakanawe ya. Wanore mpunari pa Jesus, wanore mpanadakanamira. Tugendo denuya nau, ilani ushabawe ya. Walingara kaminau, yujikama nasalau. Namsota baba, waleta nao, ibera tata, sibera nao. Namsota baba, waleta nao, ibera
Now, Manda design. Sisran masih sikivitsu, FIvoriam-panafahana.
milanitra fifaly mandratsay fifaly karaka mireo anzay fifaly milanitra fifaly mandratsay fifaly karaka mireo anzay fifaly fifaly Tretrika izahay androany Jesosy eo amin'ny fanatrehanao. Novonjenao zahay, no tiavinao zahay na rovanao zahay dia mbola tratra izao androandroany izao indray. Tsy noho ny herinay izany, tsy noho ny tanjakay izany, tsy noho ny fahaizanay mitondra ny tenanay izany, fa noho ny fahatsaranao rery ihany. Fahatsaranao izay manodidina anay isan'andro isan'andro. Fahatsaranao izay miantoka ny famindraponay eo anatrehan'Andriamanitra. Tompo, tsy hainay ny tsy hisaotra, tsy hainay ny tsy hideranao, tsy hainay ny tsy hankalazany atsaranao. Dia izany no irainay androany.
satria tsara ianao tena tsara ianao tsy tsaratsara hoe ohatran'ny olona fa mihoatra lavitra noho izany ianao tiana ianao jesosy ambaranay zany tikanao tompo tsy mba mafoy amin'ny famindrampola ny tanàna ny azona ny fiainako ny maraina vao mifoa jesosy eo iraiko ny atsara jesosy eo iraiko ny atsarana natoky ianao teo amin'ny fiainako natoky anao teo amin'ny fiainako nasenao any fa tsara loatra tiana isaky ny miaina jesosy io iraiko ny atsara tiako ny feonao mitondray mamakinafo nanatsiarina eo akaiky indrindrana fantatrofianao no raiko tompo ianao ny sy sakay sakazako jesosy eo mbola ho iraiko ny atsara ianao iraiko ny atsarana satria ianao natoky teo amin'ny natoky anao teo amin'ny fiainako nasenao ay fa tsara loatra tiana isaky ny miaina jesosy io iraiko natoky ianao teo amin'ny natoky anao teo amin'ny fiainako nasenao ay fa tsara loatra tiana isaky ny miaina jesosy io iraiko ny atsarana natoky ianao teo amin'ny fiainako natoky anao teo amin'ny fiainako nasenao ay fa tsara loatra tiana isaky ny miaina jesosy io iraiko ny atsara jesosy eo iraiko ny atsarana jesosy io iraiko ny atsarana jesosy io iraiko ny atsarana samiary makatoera sika rehetra tompoko manoloana zao nahatratrarantsika ny taona vaovao 2024 izao dia mijoro eto tianareo fiangonana ny tenany mivady manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy arabaina rylaina soavina fa nataon'Andriamanitra velona ny isika ka natratra anty taona 2024 ity ny teny ambaranay aminareo dia izao alokana fotoana amotsorana teny ho anareo zahay rehefa aveo hitsodrano anareo ihany koa zahay rehefa aveo dia engane ka ho arak'izany teny avotsitra izany arak'izany teny hitsofanay rano anareo zany
no hitondran'Andriamanitra anareo amin'ity taona 2024 ity. Mino isika fa miaraka amintsika eto tompoandriamanitra tsy to araka teny nataon'i Jesosy manao hoe fa naiza na aiza no iangonan'olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia voany ao. Efa miandry ny amitsorana zany teny zany Jesosy. Miandry zany tsodrano afaty aminay ho anareo zany Jesosy. Raha mino anareo dia ho zahay hoe ho tanteraka tokoa. Tanteraka ara-bako teny. Andao anamenina mafy isika rehetra. Halleluja. Amen. Dia zao aza ametraka ny fotoana eto mba ho tahin'Andriamanitra isika. Mba tena ho tsapatsika ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Ka raha matoa vatiko no hanao vavaka ho amin'izay tompoko. Iaraka ivavaka aritsika to. Andriamanitra misaotra anao izahay. Nomenao an'ity fotoana androany ity. Fotoana izay ahafahanay miaraka aminao eto. Tompo, tahizo zao fotoana izao. Tsy handalo fotsiny eo amin'ny fiainanay. Fa hitondra vokatra lehibe ho anay tsirairay avy. Hitondra voa eo amin'ny fiainanay. Hitany tsirairay avy sambatan'olona ianao. Hanana fiainana manokana aminao izy androany. Raha tonga eto amin'ity toerana ity. Ary atsotranao ny tananao. Hampidinanao ny fitahiana manambiampy. Ary amin'ity androany ity mody miaraka amin'ny farisena sy ny fivaliana ty tsirairay avy. Misaotra Tompo aminaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, satria fety ny androany, tena fety. Tena fety, mihoatra ny fety rehetra. Dia andaontsika mbola hanao hira anankitelo, hiaraka amin'reto mpitarika veterany reto, tena hifaliana, hiraviravona, andihizana. Amen na da ho aza tompoko. Da tsika hiaraka hitsangana ary. Dia ndao tsika mbola hisaotra an'i Jesosy hatrany hatrany noho ny zava-tsoa rehetra izay efa nomeny anao sy ny zava-tsoa rehetra mbola omeny anao. Saotranao Andriamanitra ratsito. Saotranao Andriamanitra ratsito. Saotranao ny fahasoavanao. Saotranao ny fahasoavanao. Saotranao ny fitahianao. Saotranao ny fitahianao. Saotranao ny fitiavanao. Saotranao
fitaina menao anay Fajesena mi fiorina no masandratra Ira si palakalaza não sairai Era si sacha yuga não marakizai Ira fitaina no menao anay Fajesena mi fiorina no masandratra Carifani, carivera, Antalaza si avvisa Carifani
Não irá burabu. Não te chamo meu manangabu. Não ia vali. Não ia fifadian-kanina. Não irá burabu. Não te chamo meu manangabu. Tonga amin'ny fotoana izay hanaterantsika ny fanatitra isika amin'izao ora izao a. Aza tiany fa ny fanatitra dia sitrapon'Andriamanitra. Hozy izy ao amin'ny baiboly ao hoe atery ny ampavolo-karena dia sokafako anao varavaranlanitra. Dia manatera ihany koa fanatitra ianao. Ka noho izany a, dia ny ampavolo-karena no entintsika meloha ety anoloana, misy amin'ny boaty amin'ny ankavia sy amin'ny ankavanana. Dia izay anatra izany no mandeha mialoha. Ny fanatra mahazatra kosa dia tatazana eny an-toerana ihany. Mariana fa ny anipy izay omentsika ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo iny vao atao. Tatazana manokana eny an-toerana. Ateriny ety anoloana iny rehefa avy eo. Fa ny fanatitra mahazatra zany ataontsika sy ny ampavolo-karena. Dia ao anatin'izay tsika dia mbola hanao hira. Dia manasa anao ary androso avy hatrany. Mira huanitu hatsagano ni tempo bahufideran siufisalanazi panzakani panza Mira apifali lunifitiavani Kuchansi sini tempuni livuni naini nirauani tu nirauani tu asagano ni tempu baru fideran Sauranazi, panzakani panza Mira apifali Lunifitiavani Anjakuchasi Sini pepuni Livuni naini Mira uanitu Burini, Fideranazi
atao mafian'ny tehaka andro ray lehibe andro ray toazato atsika tokoa ny andro androany zay no antony natokatsika afaka tsy hoe afaka fa nanao an'izay fanompo-piderana tamin'ny alalan'ira naritraritra izay mbola hisaotra n'Andriamanitra isika dia andao hitehaka tena mirefidrefitra tena mafy be mihitsy Jesosy Jesosy tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve alleluia ho an'Andriamanitra nenidera niaja ary nyvoninahitra ary mandrakizay omentsika toerana reto mpitarika fiderana ireto ny lohatenin'ny afatra entina ho atsika amin'izao taona vaovao zao dia ity aza matahotra ny amotsitra teny pasoavana ny vavanao aza matahotra ny amotsitra teny pasoavana ny vavanao amen manentana antsika rehetrarehetra toka eto ao ho amin'izany satria nahoana satria olon'Andriamanitra isika olon Jesosy ihany koa isika ary ny fanan'Andriamanitra efa nahidiny amintsika amen no zany tsy tokony atahotra mihitsy isika toka eto ianao toka eto na dia ianao samba toka eto azy manompoka androany ataovy tena fiainanao ny manonona teny pasoavana amin'ny alalany vavanao manentana antsika ihany koa ao rehefa mamotra teny ianao manonona teny pasoavana dia ataovy amin'ny finoana amen ataovy amin'ny finoana le izy afan'Andriamanitra ilay nahary ny lanitra sy ny tany ilay nahary atsika zanak'olombelona marina fa miaraka amintsika ito isandroany ataovy amin'ny finoana afan'io Andriamanitra io manamarina le teny nalokan'ny vavanao na le teny navotry vavanao ieno engeny fijoroana vavolombelona nataon'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana faharoa ao toko faefatra teny andiny fahatelo ambin'ny folo zao ny teniny ary satria manana izany fanahy finoana zany izahay zany hoe efa nalatsak'Andriamanitra taminay le fanahy finoana araka voasoratra hoe nino aho ka dia niteny dia mino koa izahay ka miteny Paoly zany rehefa misy zavatra ho tenenina na teny ho avotsitra na tsodrano dia fa arahana finoana ny azy zay matoka sy miteny nino aho ka dia miteny ozy izy mino koa izahay ka miteny no zany manompoka amin'ity androandroany ity manompoka amin'izao tsika manitsaka ny taona vaovao 2024 izao dia hoy iaho hoe aza matahotra ny amotsitra teny pasoavana intsony ny vavanao ary rehefa mamotsitra teny pasoavana ny vavanao dia ataovy amin'ny finoana ilay teny fa ho amarin'Andriamanitra amin'ireo olona zay namitsoranao teny zay nanambaranao n'ilay teny androany zao ijoreto zay mivady araka rehefa nampanentenainay anareo ijoreto izahay itsodranao anareo ijoreto izahay amotra teny ho anareo
mino zahay ry fiangonana fa ho amarin'Andriamanitra ny tsodrano ataonay ho anareo ny tena votsitra ho anareo ka hiantoka ny momba anareo rehetrarehetra amin'ny taona 2024 ity. Amen. Tsy zany matsy fa mino an'le teny izay nampitondran'Andriamanitra ny Isaia mpaminany izahay ao amin'ny Isaia 4:7 dia ny teny io Andriamanitra io tamin'ny alalan'ny Isaia ho toaviko izy ny teny ataon'ny mpanompoko. Raha mamotsitra teny ny mpanompoko na mitsodrany ny mpanompoko dia hoy Andriamanitra avy any an-danitra ho toaviko izany, ho efaiko izany, ho tanterahako izany. Dia fanampiny ihany koa dia hoe ny saina izay omeko ny mpanompoko dia ho tanterahako. Ary izay dia mino fa zao fanapa-kevitra androraisina izao hoe androany fa 4 volana janoary taona 2024 dia hoe itsodrano anareo fiangonana izahay, itsodrano anareo sy fianakavianareo to aminareo eto izahay, itsodrano anareo sy ny namanareo to aminareo eto izahay. Mino aho fa saina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra izany satria nahoana tia hiavaka ny fiainantsika rehetra amin'ny taona 2024 ity. Amen. 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 Andao mbola teka mafy dia mafy isika riavanao. No zany indrindra aorianan'izao tena votsitra izao, aorianan'izao tsodrano taona izao dia manaova hetsika ihany koa ianareo amotsitra teny, hitondra teny ho an'ny olona asa, ho an'ny ray aman-dreninao na ho an'ny ray-tam-po aminao na ho an'ny zanakao na ho an'ny namanao. Oka ho sa amotsitra teny ianao fa Andriamanitra atateraka an'izany. Andriamanitra atateraka an'izany. Eno zao fanazavana ataoko izao ilazako aminareo fa natao amotsitra teny isika rehetrarehetra tonga eto. Natao amotsitra teny ny vavantsika. Ho jerentsika vetrany aloha ny momba n'io Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany io. Andao vakina ny Genesis 1 manomboka amin'ny dininy 1 ka hatramin'ny dininy 9. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary ezina no tambony lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany zany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy abakabaka eo an'elanelan'ny rano ary aoka mpisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka ka nampisaraka ny rano ambany abakabaka tamin'ny rano ambony ny abakabaka dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra dia nisy hariva ary nisy maraina andro faharoa izany hatreo ihany. Araka io teny novakena io tsy nisy endrika ny tany sady foana tany am-boalohany. Tsy hay hoe ahoana reny fomba ilazana azy tsy boribory izy, tsy lavalava izy, tsy fisapisaka izy fa zay tsy nisy endrika sady foana. Dia tamin'izany Andriamanitra no nandray fanapa-kevitra satria efa nisy Andriamanitra. Izy no ambaran'ny Baiboly hoe la izy hatrizay ka ho mandrakizay. Izy no alfa sy omega, ilay fiandohana sy fifarana. Dia nanapa-kevitra Andriamanitra hoe atao misy endrika amin'izay ilay tany. Dia inona ho ianao nataon'Andriamanitra? Tsy nampiasa hery izy, tsy nampiasa hery ara-baktery izy, fa
napiasa teny namotsitra teny zay no nataon'Andriamanitra dia io voasoratra io hoy izy misy mazava zay le teny naloky ny vavana niaraka tamin'izay dia nisy ny mazava dia mbola toy ihany hoy izy misy abakabaka tamin'ny alalan'ny teloky ny vavana no nilazany hoe misy abakabaka dia nisy tokoa ny abakabaka dia ny filaza amin'ny baiboly Jaona toko 1:13 dia hoe tamin'ny alalan'ny teny no naharina ny zavatra rehetra napisy ny zavatra rehetra alova kitsika manoko amin'ny andiny voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy ny teny no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy ilay teny dia tsy nisy naharina zao zavatra ary izao na dia iray azy mazava zay tantara izay fa nampiasa teny Andriamanitra namotra teny Andriamanitra dia ary zao rehetra izao hojerentsika indray ny mahakasika an' Jesosy ilay zanak'Andriamanitra andao vakina vetrany ny Matthieu toko 1:20 andiny 9 ka hatramin'ny andininy 12 ary no niverina maraina ankany tanàna Jesosy dia nony ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana Jesosy dia nakeo aminy kano tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany dia hoy izy taminy aza misy voa avy aminao tsony mandrakizay dia maina vetivety foana ilay azo aviavy ary no nita mpianatra izany dia gaga ny mpianatra ka nanao hoe nanao ahoana re no dia nahamaina vetivety io aviavy io ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha manam-pinoana ianareo mpianatro ka tsy mihanana dia tsy zao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo mpianatro fa raha hitena amin'ity ity azy ianareo amoaka teny ianareo amotra teny ianareo ka na hoe mifindray ianao ka mianjera any an-dranomasina dia ho tonga izany ary na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany Jesosy dia voalaza amin'ny baiboly fa zanak'Andriamanitra dia mahazanak'Andriamanitra Jesosy dia nahita ny nataon'ny rainy izy rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra ray ho atao tian'Andriamanitra ray ho tanteraka dia hitan'i Jesosy ny nataon'ny ray fa mampiasa teny mamotra teny ohatra le nambarako teo hoy ny ray misy mazava dia nisy ny mazava hoy ny ray tamin'ny alalan'ny teny misy abakabaka dia nisy ny abakabaka dia nanao azany akio Jesosy nalona lay azo na viavy zay tsy nahitana vokatra tsy nahitana vo marina moa fa tsy mbola tonga ny saisona aviavy tamin'izany fotoana izany fa saingy nisy zavatra tiany Jesosy ho ampianarana reto mpianatra reto tiana ho ampianarana reto apôstôly reto mba ho fiainana no atony natoka azy nanao zavatra izao ka rehefa tonga teo alohan'ny azo aviavy Jesosy dia nikaroka votao fa tsy nahita mihitsy ka normal satria tsy mbola saisona aviavy tamin'ny fotoana io dia niataka kely Jesosy teo mpianatra rehetra dia ho Jesosy ry azona aviavy aza misy mihinana voa avy amin'ilay tsony mandrakizay namoaka teny Jesosy namotra teny Jesosy hoe aza misy mihinana voa avy amin'ilay tsony mandrakizay ry aviavy dia lasa Jesosy nanoandiny ho any amin'ny tanàna zay atoriany satria efa ho hariva ny andro dia nanaraka azy ny mpianatra
fa ina tokoa zavatra nitranga taorina le teny nalaoka vavan Jesosy hoy ny baiboly maina vetivety teo le iazona viavy 5 ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana Jesosy dia nakeo amin'ny kanjo tsy netana inona inona teo aminy afa-tsy ravina ihany dia hoy izy taminy aza misy voavy aminao tsony mandrakizay dia maina vetivety foana lay azo aviavy. Rehefa nahita zany reto mpianatra mpianatra Jesosy dia gaga tena talanjona tena tsy takatra saina rangaly le fahefan'ity lehilahy ity nampiasa teny fotsiny ve izy dia tonga dia maty lay azo aviavy mailatra mifakana takan'ireny azo nilatsambaratra ireny. Dia rehefa hitan'i Jesosy fa gaga le mpianatra talanjona le mpianatra dia nitodika tany amin'ireo mpianatra Jesosy na mpianatra azy ireo ny amin'izay tokony ho ataony amin'ny maha mpianatra azy ireo tamin'izany fotoana izany. Na mpianatra Jesosy hoe ry mpianatra raha manam-pinoana ianareo ka misy zavatra tianareo ho tanterahana dia afaka mampiasa teny ianareo, afaka mampiasa teny tahaka mihitsy ianareo mba ho tanteraka lay tianareo ho tanteraka, lay tianareo atongavana. Zany no nampianaran'i Jesosy andreto mpianatra reto. Andao vakitsikina 2:20. Ary Jesosy namalaka na hoe lazaiko aminareo manana tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, tsy izao nataoko tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo hoe no teneko le aviavy mba ho faty dia maty, fa raha iteny amin'ny tendrombohitra goavana be io azy ianareo ka iteny hoe mifindray ianao tendrombohitra miajarany an-dranomasina dia ho tonga izany. Halleloia. Ianareo mpianatra ho Jesosy afaka mampiasa teny tahaka an'Andriamanitra ray, afaka mampiasa teny tahaka ay mihitsy ianareo. Ry fiangonana tonga eto amin'izao fiandohan'ny taona vaovao 2024 zao dia afaka mampiasa teny anko isika rehetrarehetra tonga eto, afaka mamotra teny isika satria nahoana? Satria isika rehetrarehetra zao dia efa zanak'Andriamanitra tahaka an' Jesosy mihitsy, tena zanak'Andriamanitra. Efa tanteraka aminareo Jesosy lay voalazany Jaonina 1:20 hoe fa zay rehetra nandray an' Jesosy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarana. Tsika tsy raray avy io zany na iza ianareo tonga eto na dia olona vaovao azy sambo ianao tonga eto ka hoe mino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra, mino a Jesosy lay nombolina tao ambony azy fijaliana ary mandray an' Jesosy ho ao anaty, manome toerana an' Jesosy eo amin'ny fiainanao, manomboka amin'ny fotoana inonao an'izany irisonao amin'izay dikan'izay dia misy herin'Andriamanitra avy any an-danitra avy any amin'ilay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao milatsaka eo aminao dia manangana anao ho zanak'Andriamanitra. Amen. Fahasoavana ke zany rehefa malaly tena fahasoavana be ke zany hoe isika olombelona mpanota teo aloha, olona ratsy teo aloha, sasany tamintsika tena mpanompo sampy be mihitsy, mpiakoka any am-pasana rehefa tonga voalohany volana Novambra, sasany tamintsika mpangalatra, ratsy fitondratena amin'ny karazany zava-dratsy nataontsika, kanefa no Jesosy izay ninontsika dia nomen'Andriamanitra fahasoavantsika
natsangan'andriamanitra ho zanak'andriamanitra. Amen, amen, amen. Zanak'andriamanitra ianao toga eto. Raha vaovao no toga eto a, aza mangatakandro. Aza mangatakandro amin'ity androandroany ity. Tapaon'ny hevitrao. Hitotika amin'Andriamanitra ray. Hiverina amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy, fanakenana an' Jesosy ary fanomezana toerana an' Jesosy ao anaty. Fa tsy angatakandro Andriamanitra, fa androany ihany dia ho avelan'Andriamanitra ny elokao. Ho avelan'Andriamanitra ny fahadisoanao ary androany ihany dia ho sasana amin'ny rano Jesosy ianao. Ary androany ihany dia tsangan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Amen. Ary marina be mihitsy le teny nataon'ny Paoly apôstôly any amin'ny Romanina 9 2:7 ka hatramin'ny 10:20 zao ny teny nataon'ny Paoly. Fa zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, entre parenthèse, eno tsara. Ho antsika rehetrarehetra toka eto, aza manaiky ho tarian'ny fanahy ratsy intsony ianao, na hoe ho tarian'ny devoly. Fa ny devoly andro manalina, naiza misy atsika, dia miezaka manatona atsika izy mba hitarika atsika hoe zao ataovy, zao ataovy. Ary ny zavatra hitarian'ny devoly atsika dia zavatra ratsy, fitondratena ratsy, fisainana ratsy, toetra ratsy, fomba ratsy. Zany no hitarian'ny devoly ny olona. Ka aza manaiky tarian'ny devoly intsony anao manomboka izao. Ho vaitateraka ny famindranao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao. Dia aza manaiky tarian'ny sainao ihany koa ianao. Fa matetika ny saintsika ity mamitaka atsika. Tena mamitaka arabaky teny. Tena hoe misy aloha hoe mitarika ny sainao dia nety be. Fa ny akabeny mitondra fiainanao hidofotra ny sainao. Be dia be ny olona no takatra zany ry havany. Tonga ao broko ny olona. Amin'ny ohatra anankiray hoy izy, pastera, tena ampeo-am-bavaka, vaovao mafy mihitsy pastera, fa tena latsaka katereny, verevitra, tsy hitako tsosy zay tolako ny fiainako, tena mila mofoa. Fa ina mazanao madama fa maninona anao? Nindra mbola tamin'ny banky aho izy izy. Dia lany le vola kanefa volan'ny banky tsy voaefa. Tena ratsy be amin'le olona rehefa tonga amin'ny broko tsy tonga saina mihitsy izy. Dia Andriamanitra no mentsiny, Andriamanitra ny kianina. Hoe tena tsy mihany vavaka mihitsy Andriamanitra, tena tsy mamaly vavaka mihitsy Andriamanitra. Ary ny sasany ary dia mieritra mametsiny ny fiangonana hoe lasa vava fotsiny le fiangonana, le toroteny, fa tsy tanteraka amin'ny akory hoe nitahazy Andriamanitra. Ohatrany zany ny akamaroan'olona tonga amin'ny broko dia makamoramora fotsiny fantatro hoe tena voy izy, tena voy izy. Dia hoy aminy, honao madama, azavady ranabavy, tamin'ny anao nindram-bola tao amin'ny banky, niera tamin'Andriamanitra ve anao sa tsy niera? Nangataka hevitra tamin'Andriamanitra ve anao sa tsy nangataka hevitra? Sady ny sainao fotsiny no tondranao hoe andindram-bola ho ampiasaiko, ataoko izao, ho ampitomboiko dia mahasotombony aho. Niera tamin'Andriamanitra ve anao raha nindram-bola tao amin'ny banky? Nantanan'Andriamanitra ve anao hoe mety mifakana vola amin'ny banky sa tsy mety? Sa ny devoly no tarika anao hoe mindrama vola mba afahany manajabaka anao? Eny zalo vavaka ihany aho izy izy. Fa tsy tena hoe nantanan'Andriamanitra araka izany teninao zany. Dia eo izy somary mangina verevitra. Dia hoy zaho hoe ranabavy, rehefa nitarian'ny devoly ianao, raha zay tokoa nitarika anao, dia fampitena ny vokatra izany. Raha nitarian'ny sainao ianao, satria zay no heverina fa mety, possible midovitra ianao, ary tena midovitra ianao zany amin'izao fotoana izao. Dia lavalava moa ny teniko,
ampianariko azy tomboka izy mba hibebaka, tomboka izy mba hifona amin'Andriamanitra. Fa raha mibebaka ianao mifona satria diso tsy notariany fanan'Andriamanitra fa notariany sainao na notariany devoly mihitsy. Ka mibebaka ianao miaika fahotanao ianao, ny vavaka ataoko anao tonga dia amonjy anao amonjy anao. Ka na dia goavana re problema io, misy fomba entin'Andriamanitra piananao. Fa raha ohatra ka manamariteny ianao fa ilay hevitrao ihany mety, dia miala tsiny madama fa dia anana olana, tsy hoe hatramin'ny 4 volana na hatramin'ny 4 taona ianao, na hoe mandramaty mihitsy. Dia misaotra an'Andriamanitra fa ireo izay natsapatena hoe diso, tena diso lalana, notariany saina na notariany devoly mihitsy, ka niaiky nandoalika ny vavaka ny bebaka, ka nametrako tanana isaorany Andriamanitra fa namonjy andren'Andriamanitra. Nisy vahaolana magaga nitondran'Andriamanitra azy. Halleloia. Tsy dia izay loatra rehefa tiako resahana, fa itsika zany amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika, aoka anaiky ho tariany fanan'Andriamanitra. Asa mananao foana fa eno izay fitarian'Andriamanitra, na ihany koa hoe mantanian'Andriamanitra mba afahany fanahy masin'Andriamanitra mitarika. Ato anaty ty baiboly ity, Davida ohatra tsara indrindra. Davida rehefa tonga ny Filistina nafika azy, dia nantany an'Andriamanitra izy, tena nantany arabaky teny. Jehova amely azy ve aho sa ahoana? Hiakatra amely azy ve aho sa ahoana? Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Davida, miakara fa ombanao aho. Dia niakatra Davida dia resy Filistina. Taty aoriana indray tonga indray Filistina manafika an'i Davida. Davida tsy nandeha tamin'ny fahazarana hoe tamin'ilay teo aloha nasain'Andriamanitra niakatra dia namely azy, namely Filistina dia resiko zareo. Dia ohatr'izany ihany koa mbola ataoko amin'ny tendry mandeha ty, tsia tamin'izany hoy Andriamanitra miakara. Fa tamin'ny tendry mandeha ty dia hoe Andriamanitra aza miakatra ianao, fa miala teto ianao dia mandehana manodidina, fa ombanao aho dia asio izy fa horesinao. Ny sorata zany tantara zany mba ilazana antsika hoe tsika zany mila tarian'Andriamanitra. Fa io voasoratra io, zay tariany fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Ianao nanapa-kevitra hoe ino an Jesosy, andray an Jesosy, anome toerana Jesosy, digina re lehibe, manangana anao ho zanak'Andriamanitra. Fa ity indray ny fanaikanao, ny fitarian'ny fanahy masina dia mahatonga anao eken'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra. Amen. Dia toy izantsika le teny 9:12. Fa tsy nandray ny fanampanadevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy zanaka natsangana, zay antsontsika hoe abaray eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Zany hoe raha tena mivavaka tsara zao anao mifandray amin'Andriamanitra, dia hoe ny fanahinao, ilay fanan'Andriamanitra miteny amin'ny fanahinao, miara-milaza amin'ny fanahinao hoe zanak'Andriamanitra ianao io. Aza matahotra zao zavatra atrehanao zao fa zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Zay mahazava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ahafahan'ny fanahy masina mametoky ianao fa zanak'Andriamanitra ianao. Ary raha zanaka ianao dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha zanak'Andriamanitra le olona dia mpandovan'Andriamanitra, miray lova amin'ny Jesosy Kristy. Tsy hoe ny lovan'i Jesosy manatombo kokoa fa ny lovanao latsaka kokoa, tsia. Ny zanak'Andriamanitra rehetra dia mpandovan'Andriamanitra sady miray lova amin'ny Jesosy Kristy. Ka tsy dia izay loatra le tiako ambara, fa nampahafantarako anareo fotsiny zany famarinana ny tenin'Andriamanitra zany. Fa amin'ny zanak'Andriamanitra atsika dia afaka mampiasa teny tahaka ny Andriamanitra ray isika. Afaka mampiasa teny tahaka ny Jesosy mihitsy isika. Noho izany
aza matahotra mamotsitra teny ho an'ny hafa intsony ianao zay toka manarika ty fotoana ity. Ao kosa mamotsitra teny ianao, ao kosa manambara teny tsara avy amin'ny vavanao ianao, ary arao finoana zany teny zany fa ho ataon'Andriamanitra tanteraka. Andao tsika hiteka mafan'Andriamanitra riavana. Raha mbola misy mafino zany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleloia! Araka ny fanambarako taminareo efa andro maromaro na volana vitsivitsy, zay no amafisiko taminareo vao teo fa hijory eto izahay hitsodrano anareo, amotra teny ho anareo, ary ho ataonay amin'ny finoana izany. Ary mino izahay fa tena hiantoka ny fiainanareo rehetrarehetra tonga eto zany amin'ny tetona 2024 ity. Ary aoriana tsodrano sy tena votsitray dia manetana anareo aho, satria zanak'Andriamanitra ianareo. Dia aoka amotsitra teny ihany koa ianareo, aoka ilaza teny ianareo. Dia tsaratsara kokoa rehefa mamotsitra teny ianao na milaza teny ianao, raha manana boky ianao agenda ohatra dia sorata eo daty na mitsoranao teny. Dia le olona na mitsoranao teny hoe vadinao io, zanakao io, na havanao io, na namanao io, sorata eo. Matoka amin'ny tena zany ho avy ny andro, ho avy ny fotoana, araka io tena votsitrao io mihitsy no tanteraka amin'le olona na mitsoranao teny. Ary tandremo aza manaiky fitapitany devoly ianao hoe aiza akory le teny tanteraka eo, aiza akory. Dia voly dia mpandaingy, tsy manakatao fa tsy mandaingy, ary tsy manakatao fa tsy manozigozina finoan'ny olona, fa mino an'Andriamanitra, mino an Jesosy, mino ny tenin'Andriamanitra, fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra naloka ny vavan'Andriamanitra. Natao hamotsitra teny ianao satria zanak'Andriamanitra, natao hamotsitra teny ianao satria olon'Andriamanitra, ary ny teny aloka ny vavanao dia ho raisin'Andriamanitra ko ataony tanteraka amin'ilay olona amitsoranao teny iny. Dia ho fambaranako azy manomboka androany ho vai ny fomba fanomponao an'Andriamanitra. Aoka ny tantara lasa hivalina miaraka amin'ny taona 522 fa manomboka izao fiandohan'ny taona vaovao 2022 izao dia ho vai tanteraka ny fomba fanomponao an'Andriamanitra. Manokana fotoana isan'andro anaovana vavaka amin'Andriamanitra ianao, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ataovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny lafin'ny zavatra rehetra, na amin'ny lafin'ny fitondran-tena io, na amin'ny lafin'ny fisainana io, na amin'ny lafin'ny toe-po io, na amin'ny lafininna, na amin'ny lafininna. Ataovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia ataovy zava-dehibe ihany koa, aza atao amban-javatra ny famonjenao fiaramiangona tahaka izao natreanao androany izao. Inona moa matoka amin'ny teny hoe ataovy zava-dehibe? Tsy zany no miteny an'izay, fa ny Baiboly no miteny an'izany. Mazava be ny tenin'ny Baiboly Hebreo 10:20 hoe aza mahafoy fiaramiangona tahaka fanao sasany. Oka ianareo hifananatra, oka ianareo hifanitsy. Io voasoratra io. Inona moa ny mahazava-dehibe ny famonjena fiaramiangona? Ao anatin'ny fiaramiangona io tena miasa Andriamanitra, tena misy zavatra lehibe tsy takatra saina ho ataon'Andriamanitra ao. Misy zao olona manatona mpanompon'Andriamanitra ivavahana tsy sitrana, miresaka ako manokana
tsy sitrana fa rehefa mamotsy fotoam-pivavahana tahaka izao izy dia sitrana tahaka izany akio misy manana olona manatona tsy van'ny olana tsy hoe ny olona rehetra manatona akory dia tsy van'ny olana tsy a fa misy a miprograman'Andriamanitra dia hoe ao anatin'ilay fotoam-pivavahana tahaka izao mihitsy a no amaky ny olana an'ity ramatoa na an'ity lehilahy ety zay mahazava-dehibe ny famonjena fiara-miangona ao anatin'ny fiara-miangona dia misy fitahin'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra ao dia ankoatra zay ao anatin'ny fiara-miangona no andrenesanao toroteny tahaka izao ary le toroteny renesinao dia tena misy herin'Andriamanitra miasa mampitombo foloana zay le voalazan'ny Romanina 10:120 hoe tongava mihainy toroteny fa ny toroteny mampitombo foloana ary le torotena eninao iny teny avy any an-danitra teny avy amin'Andriamanitra teny avy amin'ny Jesosy Kristy zay mahatonga amin'ny teny hoe ho voatanteraka ny fomba famponao an'Andriamanitra manomboka androany dia aza matahotra itsony ianao faraka nampanentanako anareo teo aorian'ny teny avotsitray aorian'ny tsodrano manana fahasahina amin'ny teny ianao manana fahasahina maneho teny-pahasoavana mambotritra teny-pahasoavana fa atao tompo tanteraka amin'ilay olona amitsoranao teny zany amen amen halleloia tsaroko dia mandeha nisy ramatoa anankiray zay a ny olona tamiko zany hoe tokantrano misy azy enina menadasa iny tokantany fa nanana problème fanambadino io ramatoa io tena mafy be tamin'ilay olona ara-panambadino kanefa izy amin'ny mpivavaka olon'Andriamanitra dia efa vavaka ho azy mpalompon'Andriamanitra le pasteur miandraikitra azy mihitsy a no teny teo amiko hoe efa ela be se pasteur nivavaka ho azy fa tsy miva mihitsy ny olana dia hoy aho hoe ho tonga any an-tranao madama dia rehefa tonga tany an-trano hoe dia maromaro moa ny teny nambarako tamin'ny teo ary tamin'ny farany namototra teny aho hoy aho taminy ody mivadinao ka io vadiny io efa mambolana tsy nody rehefa nantaniko dia aiza mivadinao irio izy tazomina vehivavy mpanao fanafody be zay izy ao fa zao ny teniko ody mivadinao dia ina navaliny aho nanao amenina izy fa amenina tsy azoka amenina fa hafa amen ohatrany hoe mino tsy mino sabotsy hariva no namotsitra teny ho azy aho ody mivadinao alahady hariva indro mivadiny fa nandombaravana tamin'ny alina be hoe fona tsanao tsony a ody a ody a ody a tiako anareo a aorina tsodrano itsofanay rano anareo amotritra teny ho samy amotritra teny fa ampiasanao Andriamanitra ampiasanao Andriamanitra ampiasanareo Andriamanitra asiteka mafy be Jesosy Jesosy tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve alleluia andao hivavaka isika zay zany ny hetsika voalohany ataontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra anome voninahitra an'Andriamanitra no zay afatra nomen'Andriamanitra antsika zay inona tian'Andriamanitra tokavana mino ianareo fa raha itsodrano sy amotritra teny ho anareo zahay dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka dia zay le fisaorana ataonao an'Andriamanitra ianao ihany keo hisaotra an'Andriamanitra hoe aorina tsodrano dia alova tanteraka fomba fanomponao ianao karaza le olona masa mamotritra teny dia mino ianao fa ho ataon'ny tompo tanteraka ny teny aloka ny vavanao hivavaka tsika rehetra tompoko tompo Andriamanitra io misaotra sy makasitraka anao zahay ary manome voninahitra anao noho ny fahasoavanao lehibe tamin'ity androandroany ity nafako nitondra ny afatrao nanentana ny olonao mba ho samy teny ho samy mamotritra teny amin'izao taona 2024 izao tompo
lehibe ianao ny famiraponao ho amin'ny rehetra ny famageniny herinao ho amin'ny atsiraray avy ka zay rehetra mino ny tsodrano nanteny ho avototsy rehefa avy eo dia ahita ny voninahitrao ary zay sa amositra teny akeo aorina torotena ataoko androany dia anihonao ny voninahitra magaga misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Teka mafy an'i Jesosy isika dia mangataka andreto tarika fiderany reto androso avy hatrany anao iranankiray dia roso re tompony andraikitra zay manohy ny fotoana tompoko. da tsika araka hitsangana tompoko iterany tompo. Israel,
Alleluia. Dia miarabanao indray amin'ny araran'i Jesosy izay mirahalahy reto tratry ny mpiandro mahafinaritra ity tratry ny taona vaovao dia manatitra ny arahaba feno antsika rehetra tonga eto marobe miditra amin'ny folo ity mijoreto izahay araka ny teny izay efa mifampanentanantsika hatramin'izay fa mitiandro rano ity tsika dia anokana andro etsika iarabana ndreo ray aman-drenitsika ireo zay mikolokolo ny ara-panahintsika miantoka amin'ny fiainantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay raha zaho zao nahinan' izany dia sady faly alohan'ny tehaka. Alleluia. Satria nge izay ny tena fisian'ny mpanompon'Andriamanitra ataoko tafita amintsika fa izay ny tena fisian'ny mpanompon'Andriamanitra eto an-tany dia nitondra mivoaka an'Andriamanitra any an-danitra. Amen. Ka falitsika androany raha ndeha hanokana fotoana entina iram-panan'izy ireo noho ny fatratrarana ny taona 420. Dia araka ilay fanambarako teo fa androany dia efa natokantsika ho amin'izay dia mino aho fa efa niomana daholo tsika rehetrarehetra ireo. Ataovy eo izao ny tanan'izay efa niomana. Efa ray volana teo eo izay nefa nisy mpanompon'Andriamanitra maro mifandimy teto nikasika n'ity fotoan'androany ity fa androany dia zavatra ataontsika ho an'izy ireo satria alohan'ny tsofan'ny Isaka ranony zanany dia nino zavatra nampanaoviny Isaka an'izy ireo dia tsy inona akory izany fa mifanolorana ampy. Dia mino aho fa tafita amintsika ny hafatra izay nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra maro izay mifandimy teto kasika ny amin'izay tsy hanambaran'izay lavatsony teo azao raha nampanangatanana dia ataoko hoe ny atsasan'ny mahery kely nanangatanana fa ny sasany tsy nanangatanana. Dia hoy aminao na nandren'ny filazana ianao hatramin'izay na tsy nandre filazana androany dia manomana ho ampy satria ny ampy ny tsodrano ao anatin'ny baiboly raha ny ara-baiboly manokana no jerena dia izao norumbahana mihitsy izy io. Amen. Norumbahana izy io ary tamin'ny hafetsena maro no natao sy azamondrany izany tsodrano izany. Dia androany mety nisy tsy nanangatanana hoe teo fa androany raha misy any am-paosina ho any misy any anaty poketrana ho any fa misy fa ny tompony malala fa androany aloha etoeto izany fa natetoke frère sisany any io etoeto aloha na dia mandeha tongotra azy ianao moa dia manambara aminao fa marina ny tenin'Andriamanitra. Amen. Amen. Tsy hoe kory hevidina ny tsodrano izay atao eto fa ny tenin'Andriamanitra alohan'ny tsofan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra rano dia tsy maintsy tanterahana. Amen. Amen. Ka hoy aminao eto izany tsisy anankiray tsy hitsangana fa misesy avy any ariana any ka mandrapatonga aty aloha ity dia mitsangana daholo tsika rehetrarehetra. Amen. 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 Tena tsy fenona anga zany amen zany tsoroko amintsika be dia be niditra tamin'ny enina tamin'ny maraina be dia be niditra tamin'ny valo fa ty amin'ny folo ty mbola be lavitra noho izay nefa niditra izay. Dia hoy aminao hoe atao mafy ny amen'ny amin'ny folo rangaha. Alleluia. Amenina sina zavatra ihany koa fa tsy atao hoe amenina fotsiny sa tsy izany dia zao raha ny ataontsika hatria mandeha fotoana malalaka moa tsika ny amin'ny 12 ty amin'ny 10 ty ka dia noho izany dia zao fety be ty amin'ny folo ty. Amen. Fety be paharivo ny andro ty noho izany dia zao miaingana avy any ariana indrindra any izany hoe ianareo avy aty amin'ny ilany ankavanana ato miainga dia mandrosa aty anoloana dia mandalo amin'ity sibika anankiray ty dia miverina makany amin'ny ankavanana any. Ianareo kosa amin'ity ankavia ty dia mandalo amin'ity dia misy sibika iray koa ty dia miverina amin'ity sisiny ity. Izay zany ny fandaminana dia sady faly ianao tamin'ny tamin'ny valo teo moa dia nisy manafinahitra mihitsy dia sady mifaly ilay tanora naneo mifananatra taty aloha dia tokon'izany ny ataontsika satria fifaliana ny andro androany sa tsy izany.
taona vaovao ny anandroany asa io fa faly ianao eo anatrendrem-panompon'andriamanitra ireo a faly ianao anatitra ny ampion'izy ireo a ety alohany dia sady mitotorepika miaraka amin'ireo tanora iretsika no manatra izay ampy izany da ho ary toboka mitsangana ny avy any ariana manisesy a makaty aloha zany toboko zany.
Oh,
Alléluia. Alléluia. Atao mafy ihany ny tehaka raha tena izy e. Ameo ho any Jesosy ny tehaka, meo ho azo ny voninahitra satria izy no natao izao antsika ka nazahoantsika ny andro-androany ity. Amin'izao fotoana izao ary ho fanajantsika ny ray aman-drenitsika izay androzy aty anoloana dia tsangantsika rehetra sady ao anatin'izay dia isy ny fekira izay andraisantsika an'izy ireo mandra-pahazo ny toerana ety anoloana dia sady mitehakitsika miorakoratsika mandefa mibapampa ao anatin'izany dia asaitsika izy androzy aty anoloana zany Alléluia. Dia manasa antsika ihany koa ireo groupe 21 ka hatramin'ny farany miaraka amin'ireo solony antety rehetra atao amin'ny fiangonana zany tompo mba handrozy aty anoloana izany. Dia amin'izao fotoana izao zany alohany ny solony solotenantsika fiangonana izay hitondra amin'ny fomba ofisialy ny fiarabanan'izy ireo dia misy moa zany zandry kely aloha anolotra karazana kabary ho an'izy ireo dia mpitsanganany ihany tsika no mandray an'izay dia rehefa sitrakitsika hoe nafinaritra nataon'ity zandry kely ity dia mitehaka be tsika ho an'i Jesosy. Mandroso ianao zandry kely amin'izao fotoana izao manolotra ny ara-kabary izay ho ataonao ho an'izy mivady. Tompoko lahy sy tompoko vavy, na fandidina aza ny antsy tsy mety hinanana, na fihinanana aza ny sotso tsy mety adidina. Ny varo ny matolany tsara ny loka, fa tsika kosa sambatra manana ny ranjian'Evra velona tolf. Ny teno ny raha fo mananelatra, fa ny atsika ny tsotsahany tsy maintsy tanteraka. Iza ny solo, iza ny rabe, mandainga izay novavahany ka tsotahina be. Maro ny zana ry dada, maro ny zana ry neny, atolotra ho anareo ny ampy, tsy forany izay mbo tavoaka amin'ity taona ity. Misaotra tompo. Amin'izao fotoana izany dia hitsangana ny solotenantsika fiangonana hitondra ny fiarabana ofisialy ho an'izy ireo dia aorianany teny izay hoentin'ny solotenantsika fiangonana dia hivavaka an'izy ireo, hitary-bavaka an'izy ireo ny tenako izany. Mandroso ianao tompoko. Alléluia. Ozy izy ny fitenenana izay hoe tsy hipasoka nefa malama dia tsy toizako aloha ilay toyiny fa amin'ity atoandro ity dia mijoro eto ny tenako misolo tenantsika menakavy. Tsy maninona afaka mahazo toerantsika fa rehefa avy eo mbola asaiko hitsangana ihany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mijoro ety anoloana izahay solo tenanareo fiangonana. Indrindra ny solo tenan'ny antité rehetra eto anivon'ny fiangonana izay tsy mbola nanatanteraka ny anjarany hatramin'ny maraina. Efa ho daholo ve ny solo tenantsika rehetra? Makatretraka tompoko. Manoloana ny androandroany izay andro lehibe loatra ho antsika eto amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely izay efa nolazaiko tany amin'ny fotoana nanaovana fanentanana hoe isika no mahazo tombony indrindra satria isika no mandray ny tsodrano voalohany.
atsika zany lay tena hoe eto amperin'ny vilany tsy hoe fenoarina fa eto amperin'ny izy mivady dia feno fahasoavana dia mbola ite tanana mafy sika ho fakasitrahantsika Andriamanitra. Faharoa manarak'izay manoloana ny taona toy izao dia rariny loatra raha hitondra teny fiarabana ankehitriny ary dia hoararotiko eto sahady ny fanatanterahako an'ilay tenin'Andriamanitra vao nambarany ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra teo hoe hamositra teny tsy mananjo hitsodrano aho tompoko fa hamositra teny koa androany izay entinay anambaranay ny hafalinay ny amin'izao fahatatrarana ny taona 2024 izao. Mijoro eto anoloana tokoa ny tenako tsy faratapony izay mahay miteny na malaky vavatompony resaka fa ny teniny mena hono mahasolanga ka dia izany no ialako tsiny. Miala tsiny aminareo zoko ray aman-dreny, ianareo zoko mahazandry, ny ray mahazanaka ary indrindra ianareo vehivavy kitapon'ny finosana satria hitondra teny manoloana anareo ary ny lehibe indrindra dia hitondra taony manoloana anareo ray aman-dreny ka dia mangataka ny azafady tompoko lahy, mangataka ny azafady tompoko vavy. Manaraka izany tompoko tonga tokoa ty ny tontaona ny valona ny taona 2024 ary isika rehetra saminy ihany ka tao anatin'izany hoe fandravana ny sakana izany. Fa tonga kosa ny taona 2024 izay napetraka sika ho teny filamatra ao anatin'izany taona 2024 izany ny fitarana sy ny zay ilay voasoratra ato anatin'ny tableau eto akaikitsika ty hoe fitombona sy ny fitarana dia ny voalohan-teninay dia ho tanteraka tokoa ane ary dia ho tanterahany Andriamanitra zato isan-jato amintsika mianakavy izany fitarana sy fitombona izany indrindra aminareo ray aman-dreninay izay manabe anay mikolokolo anay andro manalina mikely aina mitahiry ny ara-pananay ho tanterahany Andriamanitra aminareo ane izany teny izany ary indrindrandrindra tompoko manoloana an'izao fahatratrarana ny taona vaovao izao dia miarahaba anareo izahay mitondra ny teny fiarabana izahay salanitra tompoko lahy, salanitra tompoko vavy. Mananjara tokoa ny ambiaty fa natao famantarana ny taona fa mananjara zahay eto Androndrakely manana anareo mivady izay mifanerasera aminay andro manalina ary tsy vitan'izany ihany fa mikely aina fatratra mikolokolo ny ara-pahananay ka indreto zahay tompoko hanonona teny hamositra teny ho firarian-tsoa anareo ho an'ity taona 2024 ty. Ho anomezan'Andriamanitra anareo ane ny andony lanitra sy ny tsirony tany ary lay Andriamanitra ny antso anareo, lay Andriamanitra efa nanositra anareo ane ny mbola ampitombo hatrany zany osy zany ka mbola avita be lavitra no izay efa nataonareo ane nareo tamin'ny asa fanimpona indrindrandrindra ny asa izay napetraka Andriamanitra aminareo. Totoso izany atsakany sy andavany ilainareo ary mbola isy olona antapitrisany maro ho vonjena amin'ny alalanareo reto. Ankoatran'izany koa tompoko dia mirary koa izay raha mirary ny mbola mba hanatanteran'Andriamanitra izay teny avotsisay androany ho tafian'Andriamanitra fahaela velona ianareo, ho tafian'Andriamanitra tanjaka sy hery fahasalamana ary dia ilay Jehovahandriamanitra tompony hery rehetra ne no loha lalana sy vodalalanaareo amin'ny elainareo rehetra hitantanareo amin'ny tanakavanan'ny famarinana izy ampahomby anareo amin'ny asa rehetra izay ataonareo ombanareo amin'ny kery amin'ny famantarana sy ny fahagaganane lay Andriamanitra tompony hery, lay Andriamanitra tompony fahefana. Izany tompoko no teny firarian-tsoa sy teny navositray ho anareo izay azonay antoka fa ho tanterahan'ireo tanterahan'ilay Andriamanitra ray dia lay Andriamanitra ray izay iarahantsika manompo eto amin'ity toerana ity. Tsy ataoko lava ny resaka satria mbola maro ihany koa ny fankalazana izay mbola atao amin'ny mahafetiny andro fa ety ampamarana dia hoy izahay hoe tsofo-rano izay ry dada, tsofo-rano izay ry neny. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Alleluia. Dia amin'izao fotoana izao zany dia tsangantsika rehetrarehetra arak'izay fanambarako teo anambara kosa izay tena fitiavantsika an'izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra tsofo-rano izy, 'y, 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 'y,
zay ao am-ponao eo anatrehan'Andriamanitra ho azy sy ny akonany rehetrarehetra zany. Atsoray teny loana ny tanantsika dia vavaka an'izy ireo tsika. Ry Andriamanitra rahainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao indray indrindra izay amin'ny androany ity satria manokana izao fotoana izao izay miditra amin'ny folo reto. Hoentinay iara-banana reto ray aman-dreny, hoentinay hitondrana mambavaka amin'izy ireo. Androany Tompo dia hoetika anatrehanao amin'ny fiainany. Araka ny tenao tokoa Andriamanitra fa hita izay maniso an'izy ireo ianao ary anosona kosa izay manosona an'izy ireo. Ka Androany Tompo dia hoetika anatrehanao amin'ny fiainany sy ny ankonany. Andriamanitra hiasana ireo amin'ny fiainan'izy ireo ianao. Hita azy ianao, ame azy fahasalamana ianao, ame azy hery tanjaka ianao, ame azy tolotsaina mandraka hariva ianao. Eo anatrehan'ny asa izay efa niantsonao an'izy ireo. Reo ihany koa ny ankonany Andriamanitra hoetika ao anatrehanao tena ho akonana, tena hifanampy, ahifanoana, ho mora taiza, ho mora hitsy, ho mora narina. Ary men'Andriamanitra saina sy fahendrena ihany koa ireo akonan'ireo ahafahany mifanoana amin'izy mivady ireo. Ka dia apetrako ampelantananao feno ny fiainan'izy ireo Tompo ho voninahitra ny anaranao. Ny antom-pisiana eto amin'ity firenena ity dia ho voninahitra ny anaranao Jesosy. Ary olona maro mbola hiverina amin'ny alalan'izy ireo hiverina aminao Andriamanitra ho voninahitra ny anaranao. Fa eto kosa dia manosona ny asana devoly, ny fanahy ratsy, ny hery-maizina, na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana sy entina melazana amin'ny fiainan'izy ireo mandritry ny taona 2020 ity. Foananay amin'ny anaran'i Jesosy, hozononay amin'ny anaran'i Jesosy. Foanana izany, tsy manana anjara eo amin'ny fiainan'izy ireo, tsy manana anjara eo amin'ny akonan'izy ireo. Misaotra ny Andriamanitra eo satria efa mienja amin'ny vavaka sanatro fiangonana izao ianao. Nderany, nisaotrany, nihaja dia averina sy atolotra anao ry Andriamanitra eo amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Alleluia. Dia isaorantsika an'Andriamanitra lehibe zay a. Dia amin'izao fotoana amin'izao moa dia noho ny mantontoana ny taona dia saritsika rehetrarehetra hifamihana, hifanoroka amin'izy ireo satria tianeo ny hafalipontsika, aneo ny fitiavantsika amin'izy ireo tsika. Nefa raha ny akamaroantsika aloha dia mialatsiny fa tsy afaka aneo an'izany tsika. Fa ataontsika tsotra kely fa avy eo am-ponoena natanteranao izany amin'ny fifaliana. Atao zao tsika anontanatsika hoe tiana ibe ianareo pasteur mivady, bonane ianareo sy ny ankonareo. Manisa telo dia atsotra tsika ty aloha anontanatsika isa 2 3. Tiana ibe ianareo pasteur Adolphe mivady, bonane ianareo sy ny ankonanareo. Tain'Andriamanitra indrindra tompoko. Eny tompoko. Dia amin'izao fotoana izao dia indro atolotsay anareo ray aman-dreny sy ny ankonanareo rehetra reto zavatra noman'ny fiangonana, nomanin'ilay mpiara-miasa aminareo. Atolotsay ampitiavana tompoko. Dia ilay fahasoavan'Andriamanitra mandrakarivany no ameno ny banga rehetra amin'ireo izay tsy noentinay ireo fa ireo ny vokatry ny fonay, vokatry ny fikerezanay aina atolotra ianareo ankehitriny. Ka dia raiso ampitiavana tompoko. Tahian'Andriamanitra indrindra. Dia misy fanomezana spesial lany a efa mba nyvolavolainy reto tanora namantsika reto. Saingy tsy afaka nisy aloranareo eto moa zany fa raha mba azo atao ny araka ny fiangavian'izy ireo dia mba tsara raha mba anaovanareo mivady n'ilay akanjo rehefa mitolakandro. Makasitraka tompoko. Mbola te hatanana mafy sika e. Arao tiaka mafy an'izany marika ny fifalitsika e.
eny ary tompoko mijoreto ny tenany mivady ary mitondra fitenenanao misy olo tena anay misaotra anareo fiangonana namana rehetra tonga manatrika an'ity fotoan-dehibe ity ny amin'ny fiarabana sy firarintsoa nataonareo anay tamin'ny alala ny solotenanareo zay tondra fitenenana teo misaotra ihany koa ny amin'ny fanomezana vola mikarena zay vokatra fonareo nomenareo anay teo misaotra ihany koa ny amin'ny vavaka dia ho zahay hoe zay nataonareo taminay tompoko dia ho ataon'ny olona aminareo ihany koa ary raha vola mikarena no laninareo taminay teo dia ho nerin'Andriamanitra be dehibe tompo atateraka izany tompoko fa koatran'izay dia efa nampanantena anareo zahay andro vitsivitsy lasa na volany vitsivitsy zay hoe hitondra tsodrano ho anareo zahay zay nonay fa tsodrano efa ela no nandrasan'Andriamanitra ho tantarana aminareo betsaka ny naniro hoeto fa tsy afaka tsy tonga fa inareo kosa tonga satria efa tafiditra anatin'ny lisitry ny olona anehoana ny fahatantarany tsodrano ianareo ka dia samia maka toerana tompoko tsodrano miisa fito noentinay noentina no entiko ho anareo fiangonana amin'ity andro anio ity hoy ny baiboly ny tsodrano meny rainao dia mihoatra noho ny zava-tsony reto endrombohitra fahagola sy ny zava-tsony reo avoana tranainy ho ataon'Andriamanitra amin'izao fiangonana izao ane izany hoy ny baiboly omeko lanjany ny tsodran'ireo mpanompoko ary raha ataoko tanteraka ny fikasan'ireo irako ho araka izany tokoa ane ny fiainan'ny fiangonana amin'izao taona 2024 izao tsofoko rano sy avotsotro ho anareo izao teny izao voalohany ho tonga amin'izao fiangonana izao ane ny famangin'Andriamanitra ka ho lasa fiangonana mahery sy mafana ho an'ny tompo ianareo taona 2024 ombanareo ny tompoandriamanitra ka hitombo sy hitatra ianareo na eo amin'ny ara-panahy na eo amin'izay zavatra rehetra ataonareo ho aminareo ane ny tanan'Andriamanitra faharoa tonga ny fotoana amin'izao taona izao no anandratan'Andriamanitra ty fiangonana ity ny tanan'Andriamanitra no hitondranareo amin'izany tompoko ka ho tanteraka tokoa ilay faminaniana nety ny Isaiam-paminany manao hoe ny tendrombohitra misy ny trano Jehova dia orina eo an-tampon-tendrombohitra ary asandratra ho avy noho ny avoana izy ho fahazavana sy ho fanasina any amin'izay rehetra misy anao any rehetra ane ianao ry fiangonana ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra anatonanao anandratranao tokoa ny tompoandriamanitra amin'izao taona 2024 izao ka ho ataony lehibe ny ataonao rehetra ary ho lasa fitahiana ho an'ny hafa ianao asa matahotra asa manahy fefanatao ho toam-pahasoavana ho anao ity taona ity mitsodrano anareo aho ho tonga amin'ilay efa no manin'Andriamanitra ho anareo ianareo amin'ity taona ity
ho atompok'Andriamanitra androany anie zany rehetra izany. Fahatelo, akasitraka ny fahaloran-tenanareo isan'andro anie ny tompo ka hitany ataonareo rehetra izy mandritra taona izao. Zanany ianao, olony ianao, sarobidy amin'Andriamanitra ray ianao. Noho izany aza matahotra andreo zavatra ratsy sy loza iseho amin'ity taona ity ianao. Ombanao mandraka rehefa ny tompo ary hitadana ny tananao kavanana izy ka ho mpandresy mandavataona ianao. Voaray ve tompoko zany ny afatra rehetrarehetra zany? Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Faefatra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho tahina soambinina amin'izay rehetra ataonao anie ianao. Tahaka ny anambinana ny fanahinao anie no anambinana anao ihany koa. Hitazay mitahy ianao tokoa ny tompo'Andriamanitra ary anoza zay manozona anao izy. Tsy isy tsy ho tanteraka amin'izao fiangonana izao reo fitahina lehibe zay efa nambarin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ny taranany. Ho tahina tokoa ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ny nateraka ekibinao rehetra, ho tahina ny asa tananao, ho ataon'Andriamanitra mety sy ho lavrary avokoa lalakalenao rehetra. Efa tanteraka aminareo androany zany. Fadimy, filona no andehanantsika. Tsofoko rano sy amitsorako teny ianareo fa atsangan-javatra avokoa ianareo rehetra amin'ity taona ity. Amen, amen, amen. Ho rava tsy hoe ho aminareo intsony reo sakatsakana nisy tany aloha. Amen, amen, amen. Ho tanteran'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy sady rainao hoe ho aminao le teny nampitondraina ny mpanompony Isaia. Hoy izy, androso eo alohanao aho ry fiangonana ary andravina ny mikototona rehetra sy anorotoro ny varavarana varahany ary anapatapaka ny divy. Amen, amen, amen. Taona 2024 efa rava ny sakana, efa rava ny sakana, efa rava ny sakana. Hoy ny tompo aminao androany, omeko anao ny rakitra ho amin'ny maizina sy ny rakitra sy ny arena na fiainana ho mangingina mba afantaranao fa zao no Jehova zay miatsanao amin'ny anaranao dia Andriamanitra fiangonana RHEFI. Amen, amen, amen. Fa eny ambarako ampasahina ihany koa fa taona tsara ho antsika ty taona ity. Anova ny fijerinao sy ny fisainanao ane ny fanan'Andriamanitra ka ahita sahady reo zavatsoa zay tsy mbola hitanao hatramin'izay ianao ka ho raisinao. Ho avan'Andriamanitra ianao, ho avan'Andriamanitra ianareo ary ho avan'Andriamanitra fiangonana izao. Noho izany aza matahotra ny olana setriana ianao. Ambarako eto anatrehan'Andriamanitra zao teny velona natao ho anareo izao. Ny fandresen'ny Abrahama no fandresenao, ny fandresen'ny Isaka no fandresenao, ny fandresen'ny Jakoba no fandresenao, ny fandresen'ny olon'Andriamanitra rehetra talohanao no fandresenao. No Jesosy ny azo fijaliana, ny fandresen'i Jesosy no fandresenao.
mandresy amin'izay rehetra ataonao ane ianao amin'tytaony ity. Fa fito, sambatra raha samy fiangonana ianareo. Sambatra ianareo satria nasainy tompo Andriamanitra hitondratsodrano sy hamotra teny ho anareo ny mpanompony tamin'ity androandroany ity. Teny sy tsodrano ho tanteran'Andriamanitra aminareo mandritra ty taona 420 ity izany. Anomesan'Andriamanitra anao ane ny andony lanitra sy ny tsiron'ny tany. Antananarivo fa efatra volana janoary taona 420, apôtre Adolphe sy Daniel Randriany Avravilina. Ataontsika rehetra hivavaka. Fotoam-bavaka ao zany dia mijery an'Andriamanitra misaotra azy ny amin'izay tsodrano nambara mpanompon'izay zay marina etona fa ifanaovan'Andriamanitra teny fa ho toavin'Andriamanitra ho efain'Andriamanitra. Tao hivavaka tsika rehetra. Misaotra Andriamanitra, makasitraka anao zahay ary manome voninahitra anao Andriamanitra tsy toa. Fahasoavana lehibe ao anay ny fotoan'androany zay nitondranao anay teto amin'ny toerana ity. Mba hanompo sy hanome voninahitra anao ary indrindrindrindra fotoana zay natokanao hitondrano mpanomponao teny avotsitra sy tsodrano ho an'ny fiangonanao rehetra toka eto. Misaotra satria ho toavinao sy ho tanteranao zany tsodrano zany ary ho amarinao mandritra ny androm-piainana rehetra. Na iza olona toka eto dia mindrika na anatanteranao ny tsodrano. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Omenanao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mino isika fa manompoka izao dia io fa ny tantaranao. Hitondranao amin'ny tantara vaovao Andriamanitra ka ho arak'ilay tsodrano teo mihitsy no ataony tompo tanteraka aminao. Manaraka izany dia hanapaka andreto mofomamy reto isika. Inona ny antony amin'ny alalan'izao mofomamy tapahana izao no mbola hanamafisana fa ny tsodrano zay natao ho anareo teo dia ho tanteran'Andriamanitra 100% amintsika rehetra toka eto. Ny voasoratra eto moa zany taona 420, taona fitombona sy fitarana. Koa amin'ny anaran'i Jesosy ho arak'izany tokoa no hitondran'Andriamanitra zao fiangonana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ireo tsodrano zay efa nataonay teo dia ho amarin'Andriamanitra 100% amin'izao fiangonana izao. Zay rehetra mino dia hiteka farazay mafy sady horakoraka be. Alleluia! Manaraka izany dia iroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo indray isika. Atao io fandraisana fanasan'ny tompo io mbola fanamafisana ihany fa ny tsodrano natao teo dia validen'Andriamanitra. Tsy misy aminareo tonga eto na dia sa manesa tonga eto ka tsy handray. Raha mino anareo dia ahita voninahitr'Andriamanitra. Alleluia! Andaontsika anao hira anankiray aloha dia avy eo iroso amin'ilay fandraisana ny fanasan-tompo isika.
Hazavaina amintsika fiangonana fa ny fandraisa fanasan'ny tompo dia tsy fombafomba-pivavahana namboamboarina taty aoriana fa didiny Jesosy mba ho tanterahana mandra-piaviny eny amin'ny raony lanitra. Ho antsika fiangonana toka eto tehirizo ho tsara mandrakariva ny toetranao, ny toepanahinao mba tonga anao ananatoka fa raha ho avy Jesosy dia anisany hitsena azy eny amin'ny raony lanitra ianao dia ho any aminy mandrakariva sady ho mandrakizay. Ny fandraisa fanasan'ny tompo araky ny nambarako teo dia didin'ny tompo. Ndray andro namory andreo mpianatra Jesosy dia nandray mofo Jesosy tamin'izany dia nisaotra n'Andriamanitra rainy izy. Tena nisaotra n'Andriamanitra rainy izy satria tena tsapany fa tia antsika zanak'olombelona Andriamanitra. Efa nanota ny olombelona, efa nanao tsy fanao ny olombelona amin'ny karazany zavatra ratsy ny ainan'ny olombelona, kanefa dia hitan'i Jesosy fa tsy nafoy antsika olombelona Andriamanitra fa naneho famindra-po ka ny fanapa-kevitra Andriamanitra dia hoe ho avotana ny olona, ho vonjena ny olona. Dia nisaotra n'Andriamanitra ray tamin'izany Jesosy hoe zao izay zanakao, lay tokanao, lay tena tianao dia fonao tokoa, nomenao ho any zanak'olombelona ho fanavotana azy. Ary natolotra ao ho faty teo ambony hazo fijaliana ho fanavotana azy. Dia nisaotra n'Andriamanitra ray tamin'izany Jesosy. Avy eo novakiny le mofo dia nomeny ny mpianatra dia hoy izy, ity ny tenako, zao nataovy ho fahatsiarovana ahy, ho fahatsiarovana ny fahafatesako teo ambony hazo fijaliana. Dia nandray nikapoaka ihany koa Jesosy dia nisaotra ny rainy izy, kapoaka misy ny divay dia nisaotra ny rainy tahaka ilay nambarako teo mihitsy hoe tena fitiavana lehibe ny fitiavana asehonao ny zanak'olombelona satria nomenao ho any zanak'olombelonao ary fonao natao sorona teo ambony hazo fijaliana, nalatsa-dra teo ambony hazo fijaliana mba entinao mamela ny heliky ny olombelona rehetra na inona fa ho tan'ilay olona, ary entinao mampiavana ny olombelona aminao Andriamanitra ray. Dia nisaotra ny rain'izy. Vita fisaorana dia natolony andreo mpianatra, sotroanareo ity fa ity ny rako ilay nalatsaka fanavotana ny olona rehetra ary fampihavanana sy famelan-keloka ny olombelona. Amin'izao fotoana izao ary dia makataka andreto namany reto isika androso ety anoloana. Dia andao isika hisaotra n'Andriamanitra ny amin'izany fitiavana lehibe izay fatiavan'Andriamanitra antsika izany. Amen na taka manokana dia tsapako hoe tia Andriamanitra. Ny fitiavany ahy no namonjeny ny fanaiko, kanefa hita ny tsara mihitsy ny zavatra nataoko tamin'izany fotoana izany. Ary efa voasoratra teo amin'ny bokin'Andriamanitra aza ny atsipiriny zavatra rehetra nataoko dia ny ratsy nataoko, kanefa dia tsy nijerana zany Andriamanitra fa noho ny amin'ny Jesosy zanany dia namonjy ahy izy, namonjy ny fanahiko izy,
ary tsinjanona teo fa mbola natsony aho ho mpanompony teo zao hitanareo miaraka aminareo mitandrina ny fananareo zao. Nahoana no tsy saotra an'Andriamanitra riavana? Nahoana no tsy akasitraka azy aho? Fa iny tao anatin'ny fanompona sampy be mihitsy ny tenako. Tiako be mihitsy ilay manompo sampy. Tena tiako. Tsy haiko efa naninona ny tiako. Raha ohatra ka naran'Andriamanitra tamin'izay adalako izay aho, very aho ireo olona. Tena very ny zaza dia ny fariafo sy solofary. Kanefa tsy namaly aho arak'izany adalako izany Andriamanitra, fa namindra fo na ny fahasoavana dia namonjy ahy izy. Dia zao tonga mpanompon'Andriamanitra izao. Rarina, ray saotra sy akasiraka an'Andriamanitra aho. Inoko fa mitovitovy amin'izany ihany koa ianareo rehetra izay tonga etono. Noho izany hoy aho hoe andao hisaotra sy akasiraka an'Andriamanitra isika noho ny fitiavany lehibe antsika melohany hinanantsika ny mofo sy hisotroantsika ny divay. Apetrao ny fonao tanana dia andao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra isika. Tompandriamanitra io, fa soavana lehibe ho anay ty fotoan'androany ity. Satria nampatsiaro anay indray ianao ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay zanak'olombelona. Ary anisan'ny olona na nehoana fitiavana izahay rehetra tonga mamonjy an'ity fotoan-dehibe ity. Navelanao ny elokay, navelanao ny fahatosoanay, nesorinao teo aminay ny fahotanay, ary tsy andeha amin'izany intsony izahay Andriamanitra. Androany dia manamafy izahay fa tolotra ho anao ny fiainana rehetra, ny mombana rehetra, ny tenana iray manontolo mihitsy ho fanatitra velona akasitrahana eo anatrehanao. Tompo, mandray atanana anay andro manalina ianao ka dia misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ho zaraina amintsika ny mofo sy ny divay dia tazomena tananao dia miandry toromarika ety anoloana ianao rehefa avy eo. Iarahantsika manao eo mpizarana ny mofo sy ny divay la ira hoe o ny rany Jesosy.
eso onira nije eso onira nije numana diwai afaka mandray ny fanasatoko daholo tsika rehetrarehetra tsy misy avahana onina nije eso onina nije eso onina nije eso no mampandresia Wala mafiskani afaka mandray fanasatoko daholo tsika rehetra onira nije eso onira nije eso onira nije eso no manafakai dia domboly vavaka ndray isika anamafy ny falorantsika tena ho an'i Jesosy ary ho anaty Fotoam-bavaka ao dia lazao fa anova ny fomba fanomponao an'Andriamanitra ianao amin'ny taona ity samy vavaka mandra-pahatokantsika rehetra mahazo ny mofo sy ny divay sokafo amin'ny vavanao dia ataovy ny fisaorana Halleluja. Lehibe ny fitiavanao anay Andriamanitra. Fitiavana mandrakizay tsy manam-pataperana. Ka dia misaotra, misaotra, misaotra. Tsy ala aminay ihany koa ny famindraponao na amin'ny andro na amin'ny alina. Aneho fahasoavana lehibe eo aminay mandrakariva ianao isan'andro isan'andro. Misaotra, 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 misaotra Andriamanitra. Halleluja. Ho amin'izao fiangonana izao any an-tananao, ilay tanana mahery sady mahagaga indrindra. Misaotra, misaotra, misaotra. Jesu itiana Jesu itiana Jesu itiana itiana Jesu ndeto izahay ndeto izahay Jesu retuiza retuiza uana sotra tompo omena voninahitra anao amen ho anareo izay tsy mbola nahazo ny mofo na tsy nahazo ny kapoaka misy ny divay atsagany tananao hoe jereo ye ho anareo jereo manan-katana andreny atao mpivoany ato zany mbola marobe ny tsy nahazo ndao tsika mbola hanao hira anankiray ankatantsika mitarika fidiarana n'olotra hira anao hira etsika miankohoka amin'Andriamanitra Si
Safady atsaka ny tananareo hitan'le olona zara reo zany mbola tsy nahazo a jereo kely reo olona manaka tanan'ireo sotra Jesosy fahasoavana lehibe ho anay zao nataonao Andriamanitra taminay zao nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao amen dia nandray ny mofo Jesosy dia sotra ny rainy izy tazomina tananao mofo tompo ety tananay ny mofo etinay manambara fa tsy manadino ny fahafatesanao teo ambony azy fijaliana izahay maty nitondra ny fahotanay ianao maty nitondra ny aretinay ihany koa ianao zao no ataonay ho fahatsiarovanay ianao Jesosy eo amen ano ny mofo fa iny no tenan Jesosy zao no ataontsika ho fahatsiarovana azy dia rehefa fahatesany teo ambony azy fijaliana dia nandray ny kapoaka ihany koa Jesosy dia nisaotra ny ray tompo ety tananay ny kapoaka misy ny divay misaotra sy mankasitraka anao zahay
satria fa nanaiky nanolotra ny ainao ary nanaiky nantatsika ny ranao ianao ho famelana ny eloka rehetra sady ho fampihavanana anay amin'Andriamanitra ara-tsy tovy. Misaotra fitiavana lehibe zany. Zao tokoa no ataonay ho fatsarovana an'le fahafatesanao teo ambony azy fijaliana. Misaotra Tompo. Amen. Sotroy ny divay. Fa iny no tenan' Jesosy. Zao no ataontsika ho fatsarovana ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Misaotra anao zahay Andriamanitra, afaka nanalika ny latabatrao teo zahay. Fahasoavana lehibe no entinay mandray an'izao taona vaovao 2024 izao. Mino zahay fa tamin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo izay nataonay teo dia mbola manamafy anao fa tsodrano izay nety mpanomponao teo dia ho amarinonao ataonao tanteraka amin'ny sambatan'olona rehetra tonga teto androany. Makasitraka ray omena voninahitra mandrakizay ianao. Amen. Teka mafan Jesosy isika.